amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitotra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby e. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Maro ireo masevo vahiny no menomenona amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo traboina. Tsy maintsy omenan'ny BNGRC avokoa ireo fanampiana. Avy eo anaovan'ny mpitondra fanjakana fampielezan-kevitra hanatsarana endrika ny masom-bahoaka. Tsy manaiky izany fomba fiasa izany ireo firenena vahiny. Tranga tsy mampirisika ny fiarahamonina, hiaro ny tontolo iainana ny tsy fahafahan'ny mpitondra fanjakana miady amin'ny fanondranana tsokosoko andramena. Araky ny tatitry John Hawks, rapporteur spécial ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona, izay nampahafantariny ny Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Tompona andraikitra maro tamin'ny tranga tao be fandriana varatra ny tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra araky ny nambaran'ny CNIDH androany. Ahina ho tratry ny mosary tanteraka amin'izao fotoan'izao ny mponany an-toerana. Mampiakapeo izy ireo ary no mafiziny fa fanitsakitsana ny zon'olombelona tanteraka iny zavaniseho iny. Tokony ny antso sy tolobidy vaovao indray hisafidianana mpiara-mombona antoka stratejika matanjaka raha ny fanazavana pahiteo-karena. Diso safidy tanteraka ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny ery Madagasikara eo amin'ny fitadiavana mpiara-mombona antoka stratejika. Tsy misy mangarahara ny tolobidy izay natomboka tamin'ny volana aprily 2024. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tany Siria, moske iray indray no tratran'ny daroka bomba omaly. Olona 240 no maty, anjatony kosa no naratra mafy. Nanaiky i Washington fa nandefa daroka bomba tany an-toerana, saingy tsy ny moske no kendren'izy ireo tamin'izany. Ny andindinireo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Atsidika aminao ety am-piandohana fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Fahalohany andraisantsika amin'ny vahiny anomboantsika ny vaovao. Maro ireo masovo vahiny no menomenona amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fizarana fanampiana ireo trabonina. Tsy maintsy omena ny BNGRC avokoa ireo fanampiana. Avy eo anaovan'ny mpitondra fampielezan-kevitra anatsarana endrika eny masom-bahoaka. Fanadadiny Boaza Razanatsoa. Nampametra-panontaniana ny be sy ny maro ny tsy nahitana mivantana ireo firenena vahiny, nanome fanampiana ireo olona manetsiny ny aram-boina taorian'ny nandalovan'ny rivodoza Enao. Nandritry ny taona maro lasa izay, avy hatrany dia niditra an-tsehatra ireo firenena vahiny, mizara fanomezana ho an'ireo traboina. Tsy izay intsony no hita tamin'ity fitondrana ity. Tsy maintsy omenan'ny BNGRC ny fanomezana. Ity farany no mitsinjary ireo fanomezan'ireo. Tsy eken'ireo firenena maro miara-mombona antoka amin'ny Madagasikara nefa izany fomba fiasa izany. Ny antony, tsy misy ny fahadokizana fa ho tonga ara-dalàna any amin'ireo olona ny aram-bony izany. Tsy eken'ireo firenena miara-mombona antoka amin'ny Madagasikara ireo ihany koa ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana eo masom-bahoaka amin'ny alalan'ny fitsehosehoana mandritry ny fizarana ny fanampiana etsy sy eroa. Arak'izany, nandray fepetra entitra ireo firenena miara-mombona antoka amin'ny Madagasikara. Raha ny angom-baovao natao, nomena ny firenena mikambana ny fanampiana avy amin'izy ireo, ka ity farany no miandraikitra izany. Tahaka ny fidinana ifotony nataon'ny solotena maharitry ny PNUD tamin'ny faritra avaratry ny nosy. Taorian'ny fitsidihana nataon'ity farany, vao tonga tany ny filoham-pirenena. Tarandro maro tahaka ny mahazatra. Tranga tsy mampirisika ny fiarahamonina hiaro ny tontolo iainana ny tsy fahafahan'ny mpitondra miady amin'ny fanondranana antsokosoko andramena. Tao anatin'ny tatitra izay nataon'ny John Knox, rapporteur spécial ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona, laza ny tenany fa tsy mampino ny tsy fahafahan'ny mpitondra mampiakatra ny fitsarana ireo mpanapaka sy mpanondrana tsy ara-dalàna andramena raha tsy misy ny kolikoly. Fanadadina.
tsy mamparisika ny vondron'olo ny fotony miaro ny tontolo iainana ny fahafantarana sy ny fahitana fa misy hatrany ny fitrandrana tsy ara-dalàna andramena ataona olombitsy izay misitraka vola tsy toko tsy firohana amin'izany. Izay amin'ny ankapobeny no soratan'i John Hawkes, rapporteur spécial momba ny zon'olombelona tao amin'ny tatitra izay nataony. Voasoratra tao amin'ity tatitra ity tamin'ny taona 2014. Ny CITES dia efa nandray drafitr'asa ho an'ny Madagasikara. Nangatahany CITES tamin'ny mpitondra malagasy ny ampitomboana hatrany ny ezaka ary hamafisana ny fanajanonana ny fanondranana bolapolana andramena mandra-panekeny ny valin'ny audity izay atao amin'ny fanisana ireo andramena ahafahana manavaka ireo andramena ara-dalàna amin'ireo tsy ara-dalàna. Nanomboka tamin'izay nanambara matetika ny sekretarian'ny CITES fa tsy navita nanaraka ny drafitra izay napetraka ny mpitondra malagasy. Nanambara hatrany ny sekretarian'ny CITES fa sady tsy nihena no tsy nijano ny fanapahana tsy ara-dalàna ny andramena sy ny ebenina ary mbola mitoy ny fanondranana ny tsokosoko. Tamin'ny volana septambra 2014 nampahafantariny sekretarian'ny CITES fa sivy tamin'ireo fandikanany lalàna miaro ny tontolo iainana miisa 300 no niafara tamin'ny fanamelohana nataon'ny fitsarana. Tsy mbola tody hatramin'ny farany ihany koa ny fitsarana ireo fitrandrahana sy famarotana tsy ara-dalàna andramena. Hatreto tsy manana lalàna mifehy ny trafikan'ny palissandra ihany koa i Madagasikara. Raha ny nambaran'i John Hawkes, mifanindran-dalana hatrany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny kolikoly. Nandritra ny fandalovany teto Madagasikara, ireo mpiaro ny tontolo iainana sy ny mpanao gazety dia efa nanambara taminy fa atao ampabe maso tsy misy miafina akory ny fitrandrahana andramena. Ary nilaza ity rapporteur spécial ity fa atao fantatry ny be sy ny maro ihany koa ireo tena ati-domikotrika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Sarotra aminy araka izany, ny mino hoe tsy totozatra amin'ny farany ny fanenjehana eo anivon'ny fitsarana ireo tompon'antoka amin'ny fanapahana tsy ara-dalàna. Ireo tompon'antoka amin'ny fanapahana sy ny fanondranana tsy ara-dalàna andramena raha toa ka tsy misy ny kolikoly. Mangina ny tanànan'Ambanja amin'izao fotoana izao rano vaovao voaray avy any an-toerana. Mihidy avokoa ny sekoly sy ny toeram-pivarotana rehetra mitoy kosa ny ason'ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao ary efa niovon'ny fitsarana moa ny raharaha. Fanampanazavana. Enina naratra raha amin'izy ireo voatery nandalo fandidina voatery toerana nisy teto Ambanja Melakamisy fa enina ambin'ny folo ny volana Martsa 2024 maraina. Hivona fa tamin'ny efatra amby roapolo ny volana Febroary nitrangana fanafirina ny taon'ny fitsany Begavo raha ny fianakaviana iray hanaty tamin'ny vady ny handeha vidikaty maraina miaraka amin'ireo fiara-mandeha maraina be no namony miainy vokatra izay fanafirana izay. Tratra tany Mosifaly ao anaty fitan'Ambanja ity nahavandonja ka natolotry ny fokon'olona ny tamin'ny filaminana ary dia nahiditra ny fonja avy hatrany. Teto izany ny vahoaka fa nandeha hanafika ny fonja nitaky ny hamoahana ity olon-dratsy ity. Raikitra ny fifandonana satria ny vahoaka ny torabato ny tamin'ny filaminana nanao ny asany. Arak'izany no nahatonga izao faharatrana ho an'ireo izy enina mianadahy mianaka izao. Nandray ny fanapahan-kevitra avy hatrany ny membre ny OMCE fa tanàna maty navily morta ny tanànan'Ambanja tamin'ny alakamisy faha 9 ny volana Martsa omaly no nikatona ny toeram-pivarotana rehetra sy mianatra ny mpianatra. Amin'izao fotoan'izao mangina ny tanànan'Ambanja mbola mitoy anefa miasa ilay mpitandro filaminana dia no afarana avy any Antananarivo be ambibe anfiranana. Amin'ity ataon'ity dia misy ny fihaonana na ny fivoriana dia raha ny mpanao gazety rehetra eto Ambanja miaraka amin'ireo membre ny OMC na ny mpitondra fanjakana rehetra atao anaty ny fahatsadiana amin'izao atoandro izao. Amely mpanao gazety avy ety Ambanja. Andrasana araka izany ny didy avoaka ny fitsarana momba ity raharaha ao Ambanja ity ary tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny toya ny raharaha. Anohizantsika ny vaovao dia tompona andraikitra maro tamin'ny trangabe fandriana avaratra ny tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra araka ny nambaran'ny CNIDH androany. Ahina ho tratran'ny mosary ko tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mponina any an-toerana fanadidinty mianta landrianavo. Taorian'ny fanadihadiana ivotony tany be fandriana avaratra ny tanterahan'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme nanamafy ireto farany fa voahitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona na tamin'ny tranga fitsaram-bahoaka namoizana aina polisy 2 na tamin'ny tranga fandoroana trano fonenan'ny mpona misy samahery 900. Endrika fenao bibina no nahazo ireo niarambona ary mbola anaty fijaliana tanteraka mponina any an-toerana hatramin'izao. Ireo polisy no mandoro ny trano. Ampiretina ny briquet le trano dia mirehitra le trano avy eo. Fomba faharoa dia
le tompotrano no terena handoro ny trano. Misy tovavy anankiray nijoro vavolombelona ary ny olona teo ny resaka mikasika anazy fa nylalaovina ho nonony, nylalaovina mikibony. Mitaky ny tokony andraisana fepetra ireo tompona ndraiky mpanjakana tsy nahavita ny asa ny manoloana ity raharaha ity ny CNIDH. Midika ho tsy fahaizana amin'ny feno vahoaka tariny ny tranga iny raha ny fanazavana. Ny zavatra tiana hiambara fotsiny dia zao diso ny fiheverana fa ny ministra Ireliany ny tompona andraikitra tamin'ireny zavatra ireny. Fa misy tompona andraikitra marobe any raha tsy ilaza fotsiny hoe tany amin'ny distrika zao tsy mety zany, ngamera zao tsy mety zany ka tokony tadiavina amin'ny vahaolana na tianao na tsy tianao satria zay natao hoe mitatana an'le raharaham-pirenena. Misy tompona andraikitra marobe any na reny namono an'le olona reny nge tsy latsaky ny folo zao mitsoka mandositra ny fotsiny. Fa indika an'izay zany dia misy fandraisana andraikitra somaro hafahafa ho ary namanatao zany dia nanamafy hoe ohatrany misy zavatra tsy mety ao na indrindraindrindra reny fanaovana kolokolo isan-karazany reny. Ilazaiko amintsika fotsiny fa raha engany ka ny raisina tao anatreny distrika izy dia nivahaina tao amin'ny gendarmeria dia ngamba tsy nisy faty olona takan'izao. Raha ny zava-misy mbola tsy nahazoana valy ny voka-panadihadiana nataon'ny polisy-pirenena. 5 hatreto no voasambotra ho nanao ny famonoana ireo polisy 2. Tsy mbola nisy nosamborina kosa ireo nanao ny fandoroana trano. Ahina ny mety tsy voan'ny vaovao marina amin'ity raharaha ity raha ny fanazavana trany noho ny fanerena ireo olon-tsotra tany an-toerana nanao siny taratasy mba tsy andotoana ny polisy-pirenena tamin'ilay fandoroana. Araka nefa anambara teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa andriamatoa 7 Andriamaroasina izay rapporteur napampakateny avy ao anivon'ny CNIDH miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Araka ny fanadihadiana hitantsika teo, vita iny izay ny tatitra sy ny fanadihadiana izay nataonareo tany an-toerana tany Antsakabary. Izy ny tena tompon'antoka tamin'ireny raharaha tany Antsakabary. Miarahaba ny mpijery ny Cool TV amin'izao arivarivo izao ary koa miarahaba ny David. Izy ny tompon'antoka fanadihadiana natao tany Antsakabary. Raha fanadihadiana natao dia misy aloha nandoro ny trano. Betsaka ny olona raha ohatra ka nivalina fanadihadiana natao no mitazona an'ireo polisy nalefa tany toerana. Izy ireo olona mitazon'ireo misy ny niaram-bona maitrano, misy ny niarany hoe herisetra araka ny hoe tatitra nataonay, misy ireo olona manam-pahefana ny toerana olom-boafidy, misy koa ireo olona eo anivon'ny mpitandro filaminana nanao an'izay hoe fijoroana vavolombelona sy fanomezana ataontsika hoe vaovao mitazona an'ireo polisy nalefa tany toerana. Kanefa raha iresaka ny hoe ireo polisy nalefa tany toerana ireo tsika 570 eo ny polisy nalefa tany. Izy nitarika azy ny lefitry ny lehiben'ny FIP ao Mahajanga nidina teny toerana officier de police io. Nisy koa nefa ny lehiben'ny FIP tany Mahajanga izay tonga teo amin'ilay toerana hoe Pont Sofia. Ary nisy général eo anivon'ny polisy-pirenena anankiroa koa ndray avy aty Antananarivo ao anivon'ny IGPN ary nisy koa ray avy any amin'ny taleparitry ny polisy-pirenena any Mahajanga nandeha tany ihany koa. Eo koa moa zany ny hoe tompona andraikitry ny polisy-pirenena ao amin'ny faritry Sofia any toerana avokoa ireo tamin'ireo polisy 570 ireo nandeha tany toerana. Manatanteraka ny olona ireo polisy nandeha tany amin'ny tanàna. Manahoana kosa ny amin'ireto lehibe zany tany toerana tamin'ireo fotoan'ireo. Nisy moa zany hoe fepetra ny raisana fitondram-panjakana nanala minisitra. Misy antony matoa hoe zay ny hoe tonga hatramin'izay le izy. Fa manahoana kosa zany ny amin'ireto hoe olona hafa reto izay tazomin'ny olona. Zay zany aloha ny amin'iny resaka iny. Fa ny amin'ny resaka hoe famonoana an'ireo polisy roalahy izay anisan'ny zavatra tena isan'ny lehibe indrindra tamin'ny fanadihadiana nataon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena ny momba ny zon'olombelona dia mazava tsara fa nisy olona maromaro nitoraka ireo polisy ireo namono nikapa tamin'ny antsy ary nandositra. Efa misy moa amin'izao fotoan'izao ny délégation judiciaire navoakan'ny fitsarana ho antsoy hikarohana an'ireo olona ireo
satria ireo zany dia nandositra rehefa vita ny famonoana. Fantatra ireo olona ireo nivoaka ny anarany ary olona ampolony a no namoaka ny anarana ary olona maro koa no nahita fa izy le mbola hoe mandositra amin'izao fotoana izao dia tsy hita izay hanaovana azy. Ireo koa tompon'antoka ny famonoana polisy anisan'ny tranga farany isan'ny lehibe ary mampalahelo amin'io raharaha io. Ianao miteny hoe vita zay ny fianadadiana aiza ho aiza indray ary ny lalana manaraka satria nareo afahafantarana anazy tsy tafiditra ao tsy voafaritry ny lalàna nareo afaka anagadra na hisambotra olona misy dingana manaraka ve lasa mijanona eo amin'io zany hoe vita zany ny fianadadiana dia matimomoka daholo zany zavatra natao. Marina izay hoe tsy afaka tsy mitsara ny CNIDH tsy misambotra olona ary tsy afaka managadra fa kosa ny lalàna 2014-007 dia manome fahefana azy hanao fanairana, hanao antso fanairana ny mpanao lalàna sy ny fitondram-panjakana ary koa manome fahefana anazy hitarika fampihavanana na hoe conciliation ao anatin'ny fahefan'ny CNIDH zany a ary nalefa ny anatin'ny tatitra any a fa misy ny mangataka an'izy io. Ary eo koa afaka manao tatitra koa ny CNIDH ary hoe tsy afaka ny anao inona ny CNIDH manoloana an'ireo olona ireo inona ny sazy afaka atao. Ny CNIDH dia rehefa mavita fanadihadiana dia manao tatitra. Ny tatitra ataony tsy tazominy ho anazy samy rery fa androany zao a nampahafantarina ny vahoaka, ny tsirairay, ny mpanao gazety, ny tatitry ny asa natao. Ary koa akoatran'izay a dia alefany amin'ireo mpiara-mombon'antoka na eo anivon'ny iraisam-pirenena zany sy ireo andrim-panjakana sy mpitondra fanjakana isany ambaratongany. Ka raha ny fijerintsika anazy teo nge raha nilaza anao teo raha tao anatin'le famaizana trano le fandoroana trano a misy londo ampisorona ao anivon'ny polisy-pirenena zany ny tafaringotro anatin'le izy io hoe tsy atahorana raha ny fijerin'olona na ny zavatra miseho eto amin'ny firenena hoe misy klasé indray io raharaha io tsy hiverina amin'izay ve ity raharaha ity raha ny fijerinareo amin'ny CNIDH anazy. Eo aloha zany a dia mbola tsy mazava hoe iza ny nam'ny baiko. Efa niezaka nanontany zay teo anivon'ireo hoe lehibe an'ny polisy isan'ny hoe nitarika ny ireo polisy tany atoerana fa tsy mety mivoaka hoe iza ny nam'ny baiko. Misy aza alaim-panahy mihitsy ilaza hoe ireo olona ireo ne rehefa tany dia nanao ny daniny kibony ohatrin'ireny mpitandro filaminana mandeha any ambanivohitra ireny dia mietraketraka sy miopefy tsisy manome alalana tsisy manome baikony zareo anao an'ireny a nefa misy zany trangan-javatra zany kanefa ny raha hoe fandehanana miara mpitandro filaminana ohatran'ireny tsisy mpitandro filaminana kosa angamba hoe hanao zavatra ka hoe tsy nobaikona fa dia hoe hanao ny lohany fotsiny satria misy ny fepetra entitra sy enjana ho ana mpitandro filaminana mandika an'izay. Ahoana zay fanarenana an'ireo olona ny arambon'ireo ary amintsika amin'ny teny zao avy ao aminareo ohatra hoe inona ny tokony fanarenana ho an'ilay olona ny arambony. Ny fanarenana io raha ohatra zany ka fantatra ny nanao ny hoe fahavoazana dia rary ny sentsiny hoe raha ohatra ka hoe ny olona nanao ny fahavoazana no manarina an'izay zavatra izay. Raha ohatra ka hoe tratra ireo olona namono an'ireo polisy roa lahy tokony ho entiny eo anivon'ny fitsarana izy afaka mitaky an'izay mety hoe fanorenana ny zavatra rehetrarehetra ny fianakavian'ny maty ny amin'ny resaka hoe fahavoazana trano ireo olona tazomina polisy moa zany ny resaka eto ireo olona tazomin'ny olona tany atoerana ho nanao an'io zavatra io dia asany nalian'ny teny service commandé moa zany nilazana azy nilazana an'izay zavatra izay ka raha ohatra hoe olona nanao service commandé zay eo anivon'ny polisy-pirenena dia manana andraikitra amin'ny hoe fanarenana ihany koa ny eo anivon'ny fanjakana zany asa tsy haiko loatra ny pitsopitsony hoe iza ny tena tompona andraikitra mivantana fa le naniraka zany dia manana andraikitra ihany koa amin'izay fanorenana izay. Dia ahoana indray ary nareo ao anatin'ny fantatra hoe miaro ny zon'olombelona fantatsika zao fa nisy tranga tsy ela akory nisy ny fifampitifirana tany Banja nisy rotaka tany Ambanja nisy mpitandro ny filaminana nitifitra olona zay nitaky
hoe famoahana olona mpamono olona anankiray zay namono mpivarotra katy moa raha ny fampalalam-baovao ray a nisy ny fifampitifirana olona enina aloha hatreto ny fantatra fa voatifitra naratra amin'izay fifampitifirana zay ahoana ny fijerinareo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona hoe olon-tsotra tifirina mpitandro ny filaminana amin'ny olon-tsotra tsy mitondra fitaovam-piadina tsy hoe dahalo na radalo mantsy hafa hoe misy fa ty olon-tsotra mitako fotsiny izy hoe tokony ohatrohatr' zao ny ilainay a dia tonga dia basy ny valan'izay ahoana ny fiarovana ny zon'olombelona ao anatin'izay tsisy tokony ho adihevitra atao aloha ny zavatra ohatr' zany satria ny famonon'olona ny fitifirana olona ny fandatsahana aina dia tsy fanajana ny zon'olombelona ary tsy azo ekena kanefa kosa eto Madagasikara tany misy lalàna voalaza mazava tsara koa nefa hoe tsy azo atao ny manafika fonja fanafiana fonja ny zavatra misy raha ny fahafantarako anazy ary raha ny vaovao henoko ka ny hoe resaka hoe zon'olombelona zay kosa angambany tsy hoe manome lalana hoe iopefy entina misetrasetra satria hoe manana zo dia entina misetrasetra mandeha any amina toerana voaro fitakinana ave mety filazana hoe mifanafiana ohatrany nefa ny zavatra eny hoe fanambarana nataon'ny olona dia ohatrany fitifirana ny valany nefa fa tsy hoe nanafika raha manay manafika zany mantsy misy fitaovam-piadiana atao hoe nyrohatra teny amin'ny fonja zany ny olona zay ngamba ny azo ilazana anazy raha ohatra ka hoe zay lazainao zay kanefa ny fonja ny hoe toerana voaro zany hoe misy lalàna zany ny fihin'ny fonja eto Madagasikara mimetraka an'izay hoe lalàna zay a ny lalàna koa tokony mba ho fantatry ny tsirairay arovana ny zon'ny olona hiarana ny herisetra fa mba mampirisika ihany koa zay eto anivon'ny CNIDH mba hanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena satria ny hoe fisian'ny fiarovana ny zon'olombelona dia tsy manome lalàna ny sarambabem-bahoaka sy ny tsirairay iopefy sy hoe anatanteraka korontana manapetra ihany ny fotoanantsika eto fa isaorana ianao mivahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao misaotra indrindra dia mirary soantsika rehetrarehetra diso safidy tanteraka ny mpikambana eo anivon'ny filankevim-pitantanana ny Air Madagasikara eo amin'ny fitadiavana mpiara-miombona antoka stratégique tsy misy ny mangarahara amin'ny tolobidy momba nyizay fanadadinina rindra randrianomanana raha Air Madagascar efa hatrizay no tsy nahitana ny mangarahara ny fizotra ny toedrarà eo anivon'ity kompani pitaterana anabakabaka ity manapovy izany ny fisafidianana ny Air Austral ho mpiara-miombona antoka stratégique diskady tanteraka eo amin'ny safidiny ny filankevim-pitantanana ny Air Madagascar ho an'ny mpahay-toekarena iray tokony tsy hitodika any amin'ny mpifaninana azy izy ireo ary fampitomboana ny fiaramanidina eo anivon'ity kompani pitaterana ity no tokony atao mba hampatanjaka sy ampivelatra ny Air Madagascar parteneranao fa tsy orinasa kely Air Austral zany any mialatsiny fa kompani kely donc tsy hitako zany ny ahafahan'ny Air Austral hoe ampivelatra ny Air Madagascar raha zay zany le stratégie donc mahagaga mihitsy zany raha lazaina hoe ny offre-ny Air Austral ny tsara inona moa stratégie atsika everitsika zany fa ny réunionier eo zany ho ampy atsika amin'ny resaka tourisme satria zay foana manko ny argument rehako ministre ny tourisme ny réunionnais mialatsiny ahako hoe volana campagne électorale anie zany so volana inona ny karoany ka le izy tsy tokony any amin'ireo concurrent atsika ireo mihitsy zany tsika nanao alliance satria ry zareo zany ny afe ny stratégie atsika na hatrany amin'ny resaka tourisme ary andrasana ny fanapa-kevitra tapaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra raha voalaza ny mpahay-toekarena amin'ny farany volana izao no hanamafy ny fiara-miasany amin'ny fanjakana malagasy Air Austral ilaina hatrany ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ary mbola mipetraka hatrany ny fanontaniana momba ny privatisation ny Air Madagascar everiko fa ny conseil du ministre zany mba hijery aspect stratégique farafaratsy avereno ary dia sokafy indray ny appel d'offre le izy ane tsotra raha tsy ho sokafana ary appel d'offre avoay tapoky hitam-pirenena ary hoe ny cahier de charge à partir ny cahier de charge zany dia efa hita hoe ina ny orientation tedaviny zareo atao ataovy transparent ary ny cahier de charge hermady dia ho hitatsika eo aleo ary dinihana
dia zay koa mba andinika dia amenay ny opinionay a hoe zao ne zany ny objectif an'ity privatisation ty donc ny dikan'izay a mila zany tsika ampitomboana ny isan'ny roplaniny ary Madagasikara fa tsy hoe ho atao atsasany ao anatin'ny air austral dia atao atsasany aty amin'ny air Madagasikara tsy any any ny zavatra partenariat ilaina anao investissement avy zany air austral ka hoe any air Madagasikara mihitsy ny roplaniny fa tsy any air austral ho hitatsika eo moa zany rapitso. Raha tsy ivina nanana safidy teo amin'ny Air Austral sy Ethiopian Airlines ny filan-kivim-pitantanana. Efa tamin'ny taondasa no efa nampiseho ny fiandaniny tamin'ny Air Austral izay mpifaninana mivantana ny Air Madagascar aty amin'ny ranomasimbe indiana ny ministry ny fizahantany Roland Ratsiraka. Itoy amin'ny farany volana martsa izao ny fanatanterahana ny protocole d'accord ary ny raika amin'ny 30 Mey ho avy izao ny fanaovan-tsony ny fiara-miasa. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe anarana ny Air Madagascar marina ve ny nampidirana ny mpifaninana mivantana aminy. Raha ny tomba ny ireo mpiantsehatra amin'ny fitaterana nabakabaka atahorana ny mety isahan'ny Air Madagascar ny sidina anatiny ary horaisin'ny Air Austral avokoa ireo sidina makany ivelany. Tranga izay mety ampitotongana ny Air Madagascar. Tsy malala izay antony fanesorana ny sainan'ny commune eny anivon'ny fokontany eto Antananarivo renivohitra na ny mpiasan'ny fokontany na ny délégué-ny ben'ny tanàna eny anivon'ny boriboritany tsy mbola nan'ny hevitra mahakasika izany ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra fa nadadiny Fezora Faly. Ho an'ny fokontany eny amin'ny boriboritany fahatelo tsy mipetraka eny amin'ny fokontany intsony ny sainan'ny commune miloko manga sy mavo raha ny fanazavana azo baiko avy amin'ny fitondrana foibe atao ampiarany solon-tenam-panjakana izany ary milaza ho tsy mahafantatra izay antony anaovan'ny fitondrana foibe izany na ny mpiasan'ny fokontany teto Antananarivo renivohitra izay nanontaniany mpanao gazety saingy tsy nety nalaina sary na ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny boriboritany toy ny eo amin'ny boriboritany fahatelo. Ho an'izy ireo manokana misy ny fepetra noraisiny. Zay tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay avy any amin'ny fitondrana foibe moa zany avy any amin'ny ministère de l'intérieur sa préfecture de police. Ialako tsiny moa fa zay mbola tsy nahazo an'ilay notika dia fa ny zavatra efa misy eny anivon'ny fokontany no hitanay. Zay ny zava-misy fa raha ny ambany vango izay mbola tsy fantatro hoe maninona ny avy any anivon'ny foibe no manao izay fanjakana foibe ny tiako teny manatanteraka izay tsy afaka manambara firy aminareo satria tsy mahalasa naisakôry tsy mahafantatra ho an'ny vahoakana Antananarivo surtout zany ny boriboritany fahatelo ny commune izahay eto amin'ny boriboritany fahatelo zany dia tsy mandray taratasy mihitsy avy any amin'ny fokotany raha tsy misy ny entité-ny commune Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany fahatelo dia lanatsiny aminareo ry vahoaka eto anivon'ny boriboritany fahatelo fa tsy maintsy mandray fepetra izay zahay. Tsy nahazona fanazavana mikasika izany kosa ny teo anivon'ny préfecture eto Antananarivo renivohitra sy ny teo anivon'ny ministèran'ny ati-tany raha nanao ny angom-baovao ny mpanao gazety. Tsy mbola naneho hevitra mikasika izany ihany koa ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Raha ny fanadihadiana natao ahina hijirana resaka politika izany fanapakevitra izany noho ny tsy vidivikevitra sy loko politika ny commune sy ny fanjakana foibe. Ny herinandro izao araka ny voalaza ny fantatra fa aneho hevitra mikasika izany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Mbola manao ny fanampiana ho an'ireo trabonan'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny UNICEF androany mitombo isa etsakilan'izay ireo olona maty ary tafakatra hatrany amin'ny 1.20 raha ny tatitra farany fanadadinina rindra randranomanana. Tafakatra 1.20 ireo olona maty izay ahitana olona 20 tsy tapoboka tao aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Enao ny fiandohan'ny volana martsa. Miisa 320 sy 900 ireo olona naratra ary natratra amin'ny 720 sy 700 sy 7 sy 2 hetsy telo tapitrisa ireo trabona ankehitriny. Ny herinandro lasa teo mitetina 7.3 tapitrisa dolara ny fanampiana nentin'ny firenena mikambana. Ny antraika vatana tamin'ny ireo mpianatra izay ravan'ny Enao ireo sekoly manerana ny nosy. Dia ao anatin'izay misy ny ohatra hoe tanty, ny resaka fanadiovana ny rano, ny resaka kit récréatif ho an'ny ankizy satria betsaka ny sekoly izay simba zany tao aorian'ilay fandalovan'ilay cyclone.
Ny entana mitetina amin'ny akapobeany eo amin'ny $313,000 eo ny vidin'ny entana ray manontolo. Dia ny fitsinjarana anazy misy makany amin'ny faritra, zany hoe ny makany amin'ny nord-est zany, makany a Sava, Analanjorofo reny, ny Atsinanana, satria ny any tena tratran'le cyclone. Fa misy ihany koa ny zaraina amin'ireo toerana zay nisy sinistre hafa zany, nisy traboina hafa ohatra ny eto Tana ohatra. Tamin'ny tondasy mandidina ny 7:03 sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa mahery, ireo trabona noho ny tsy fahampitsakafo any Antsimon'ny-Nosy. Tsy nahitana ezaka na fandraisana fepetra avy amin'ny mpitondra izany hatreto. Ireo fikambanana tsy miankina na sampandraharaha eo anivon'ny firenena mikambana hatrany no miditra an-tsehatra manoloana izany. Mbola misy toerana ao anatin'le fiaramanidina dia nanararoatra koa izahay mitondra entana ho alefa makany atsimo amin'le fiatrehana ny urgence any atsimo koa zany. Reo entanareo misy resaka ohatra hoe filtre à eau, misy resaka dispositif de lavage des mains, maro be le entanao zany hiatrehana an'le urgence any atsimo. Miisa 700 ireo loza voajanahary izay nandalo teto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona. Misy 1 tapitrisa ireo trabona tao anatin'izany ka ahitana ankizy mandidina ny 5,7 tapitrisa. Marehefa hatrany ny firenena malagasy amin'ny manosy azy ary mifanesa ireo fanampiana ho an'ny vahoaka izay trabona mandavataona. Ankehitriny tsy maintsy mandalo eny anivon'ny BNGRC ireo fanampiana rehetra entina anireo trabona manerana amin'ny faritra. Ny tompona andraikitra anivon'ny BNGRC izay tsy nahitana solitena tompona andraikitra androany teny Ivato. Andrasana ny fahatongavan'ireo fanampiana sy fiovana izany eny anivon'ireo fianakaviana trabona tao aoriana ny fandalovan'ny rivo-doza ENAO sy ireo tratran'ny Kere any Atsimo. Anamafy ny antsoavy ny malona izany ny firenena mikambana amin'ny herinandro avy izao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Alohan'ny anarantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 7 fa loka maro be no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampinanarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely 12 aprily 7 amin'ny 12 ratoany. Tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika. Mama sa me mofo? Nao e, tagnanao toy. Sasao amin'ny savony ny tagnanao, alohan'ny hagnomezanao hanigny ajà, ndreko alohan'ny hikarakaranao ny sakafo. Isanandro. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka, izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina.
raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa ora amisia mba haingakengana kely ianao fa zange mamaiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Jerena madio ny rano fa mety misy loto sy otrika aretina maro ao anatiny. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nozaraina androany ny mari-pakasitrahana ho an'ireo nandray anjara tamin'ny fiofana izay nikarakarain'ny ITBM. Tombotsoa maro no azon'ny mpiofana tamin'izany fanadina. Traikefa mahakasika ny entana ilain'ny mpanjifa ny fanomezana lanja ny vokatra, ny fiatrehana ny tsena iraisam-pirenena, ireo no anisany hita tamin'ny fampiofanana nikarakarain'ny ITBM nandritra ny roa andro. Tombotsoa maro no azon'ireo nanatrika izany. Ny antony voalohany tonga nandray anjara tamin'ity formation ity dia ny firoboroboany lafiny hoe commerce international amin'izao fotoana zao. Nefa isika malagasy zany mbola azo lazaina hoe taraiky ihany satria raha miresaka commerce international zany tsika dia tsy hoe manana fivoarana firy sika. Nefa noho izao formation zay natao zao dia isorana ny ITBM fa mahafinaritra ary nahita zavatra mbola azo lazaina hoe tsy fohita anam-pianarana zany fa teto nahitana azy. Azo raisina ohatra hoe resaka outil de commerce zao amin'ny fampiasana ny code map, ny procure map sy ny standard map. Sy ny mpiantsehatra mivantana amin'ny fanondranana vokatra ihany no nahazo vokatsoa fa eo ihany koa ireo misehatra amin'ny tsena anatiny. Zay zany tena tanjona voalohany indrindra nanaovana an'ilay formation hoe ahoana ny visibilité an'ilay producteur dia ahoana ny stratégie atao mba ahafahan'ny zareo to dia manao circuit court izany hoe mivarotra directement eny amin'ny consommateur. Hatramin'izay manko zay hoe namboly ho an'ny mpihinana fa amin'izao zany hoe tsy miconsidéré hoe inona le tena tadiavin'le mpihinana le consommateur fa tamin'ity formation ity nisy resaka hoe tsy tokony ho zay tsony zany le toe-tsaina fa tokony hoe fantarina hoe inona ny besoin les consommateurs dia ino no adaptenao amin'le production ataonao. Mpiofana 20 teo araka izany no nozaraina mari-pankasitrahana androany izay nohatreny tale jeneralin'ny ITBM sy ny sekretera jeneraliny. Etsekilan'izay hitoetra amin'ny volana jona ho avy izao ny fiofanana, ny mahakasika ny famatsim-bola ho an'ny orinasa manondrana, ny paikady mahomby rehefa hanondrana, ny fidirana amin'ny tsena any Turquie, Chine, Amerika, ny fidirana amin'ny tsena eo anivon'ny Komeza, Sadek, COI no velabelarina mandritra izany. Raha tsy hivina, olona matianina amin'ny lafiny varotra, fanondranana, ny sehatra iraisam-pirenena, ny lafiny teknika findramam-bola no nampiofana nandritra ity hetsika ity. Tanjon'ny ITBM anatin'izany ny ampandroso ny fandraharana eto Madagasikara. Tsy mipetraka intsony ny asana sy ny soatoavana misy eto amin'ny fiarahamonina malagasy noho ny rivotra entin'ny fanatontoloana sy ny kolontsaina vahiny eto Madagasikara hoy ireo vondrona sy fikambanana samihafa mandala ny fomba nentim-paharazana androany. Ny fanarenan-kasina noho izany no avotra mandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao malagasy ny fa 7 sy 8 martsa ho avy izao izy atao eny Mahamasina eny. Fanampanazavana.
ny fifankatiavana zany hasina very, ny fifanajana hasina very, ny fomba mampanotso voaja fa hasina very, ny fanontana fady mamono asina, ny tsy firaisakina, ny tsy fifankatiavana, ny fanaovana zavatra maro sarefa tsy mety am'fireny dia hasina very avokoa zany. Ka izany rehetra zany no harentsika teo averintsika ny fihavanana sy ny firindrana ary ny fampandrosoana iarahan'ny rehetra fametanana. Ny fomba dia zavatra fanao amin'ny alanonana anankiray, ohatra hoe rehefa tonga ny tsingeritaona dia manao mofomamy, dia mandrehatra jiro, dia tsofiny, dia mifanolotra fanomezana, tsofinono zany fa fo. Dia amin'ny taom-baovao malagasy koa misy ny finanana vary amin'ny tondrahatantely, misy ny tsodrano, misy ny fanomezana zarahasina, fomba zany, ka fomba no ataontsika fa tsy finoana. Araka izany ny 27 martsa ho avy izao ny taom-baovao malagasy ary etsika maro no tanterahana mandritra izany fotoana izany raha ny fanazavana ampisongadinana ny tena maha-malagasy. Asa miavaka indray no entina aminao amin'ity anio ity dia ny fikarakarana kianjana golf. Raha ny fanadadiana moa dia lova tamin'ny fianakaviana teo aloha izay asa izay fanadadiany Mikael Ramarona. Hektara maro isan'andro no tsy maintsy karakarain'i Justin sy ny fianakaviany eto amin'ny kianja filalaovana golf. Miisa ora 4 isan'andro toy ny mpiasa rehetra izy ireo no miasa ety. Raha ny fanazavana dia efa mataonany maro avokoa izy ireo nanao ity asa ity. Ny farany herinandro no tsy maintsy tapahana ny bozaka raha ny fanazavana. 7 taona ny sako teto. 7 taona ny sako teto. Manapaka an'le bozaka ohatran'ity zao hoe green ny filaza azy an'ity dia ity sabotsy na lahady tsy maintsy tapahana foana satria misy le pilalao dia tsy maintsy tapahana. Misy karazany 20 ny kianja filalaovana tsy maintsy karakaran'izy ireo isan'andro. Mampiasa zezika toy ny fikarakarana zaridaina ihany izy ireo, saingy misy ny mampiavaka azy. Manampy azy ny fiavian'ny orana amin'ny fanondrahana tsy maintsy atao amin'ny bozaka. Mila zezika, mila tany fasika, anadrisina azy vao maintsy ohatran'izao. Izany ny mpanovana anazy. Misy fihevahany zaridaina hafa, ny fikarakarana terrain aty ivelany hafa. Tsy mitovy mihitsy ny fikarakarana zaridaina sy ny aty amin'ny terrain aty ivelany. Tiro zao avy ny orana dia tsy manondraka izay. Fa raha vao mitsahatra 3 andro ny orana na 4 andro dia efa tondrahana foana ity isan'andro. Manondraka foana isan'andro. Misy karazany maro ihany koa ny fitaovana hiatrehana ny fikarakarana rehetra amin'ny hektara maro toy izao. Inay zany ny tena zavatra ampiasaina eto. Ny voalohany aloha mampiasa tracteur zay. Dia faharoa zay mampiasa zéro le manety an'ity fa samy hafa manko zay. Dia fahatelo zay mampiasa kopikopy. Dia misy machine kely atao hoe débro zay ihany. Zay ny tena fanetezana any. Dia mamagana ny asana eto zany le débro. Machine kely ohatra ny angidina kely entin'ny zalana fa telo izy ny. Zay zany ny tena ampiasaina eto. Nenay aloha zany eto tena resaka kapa-bozaka ny tena sarotra aminay eto. Zao mibavata atony mbola tsy mety zao reny. Efa mety zao reny tena gaiky be io tena miankoina dia mialatra sameta atao makany anatiny. Saika vitan'izy ireo tsenjery avokoa ny kianja rehetra amin'ny fikarakarana atao raha ny fanazavana trany. Hatreto na mafy ary ny asa, tsy mahakivy azy ireo ny mijery ny tany midadasika anaovana ny asa. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia efa madiva hifarana amin'izao fotoana izao ireo lalao mandroso amin'ny dingan'ny fifanitsanana amin'ny fiadiana tompon-dakan'ny ligue Analamanga taranja baolina kitra. Tsy badibadika ny isa ho an'ireo ekipa mpifaninana fanadadiana. Mitsombadika hatrany ny filaharana eo amin'ny fifaninana ny tompon-dakana Analamanga sokajy diviziona voalohany. Ny ASA Dema indray no mitantana ny laharana voalohany ary manana isa 13 amin'izao fotoana izao. Niakatra teo amin'ny laharana faharoa vonjimaika ny Iskafot rehefa avy nanamotsany ny KOSPN tamin'ny 4 nono tsy misy teo amin'ny andro fahaenina ny fifaninanana natao teny Mamasina. Manana isa 12 amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny commune Antananarivo Renivohitra izay manatombo amin'ny isan'ny baolina matin'ny LGK Plus. Laharana fahatelo manana isa mitovy amin'izy ireo. Ity farany izay mbola tsy ampilalao iray amin'izao fotoana izao. Ny hitsana any amin'ny laharana faha-4 kosa ny Tana Formation raha teo amin'ny laharana faharoa no nisy azy ireo teo amin'ny andro faha-5 izay manana isa 12 ary ny FC Mama manana isa 12 ihany koa.
mitora-pitso ary hiditra amin'ny andro fahafito ny fifananana etsy amin'ny kianjabeny Mamasina izay aonany M20 sy ny ekipan'ny Sabnam. Hiavaka kosa ny fiaonana ho an'ny andro amin'ny Alahady izay aonany COSFA sy ny COSPN eo amin'ny lalao voalohany ary ny fifandonana eo amin'ny LCO Plus sy ny AS Adema izay amarina ny andro fahafito. Tontolon'ny kitra izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ary nanao fanambarana horetany rendanitra Abel Anissé mahakasika ny antony tsy nanekeny lalao ao anatin'ny Barret de Madagascar. Fanadina. Niteraka resabe andro vitsy izay ny mahakasika ny fandavan'ilay teratany malagasy mila ravinahitra any ivelany ao amin'ny klubany Lutokoresk i Abel Anissé izay voantso anatevina ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny lalao fifanitsanana hiadina ny CAN 2022 izay ifampikatroany Barret de Madagascar sy ny Sao Tomé. Nitondra fanazavana mahakasika io resaka mandeha io ny tenany tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera ary nambafantatra ihany koa ny tena antony tsy anekeny ny antso federasiona na sy ny teny ihany koa ny mahakasika ny fitantanana amin'ny Barret Madagascar. Ny antony tsy nampatonga ana andeha amin'ny Sao Tomé dia hazavako eto zao. Misy DTN ava tiako manao baolina Madagascar fa le problème eo amin'ilay organisation sy rehetrarehetra tsy normal zany hoe équipe nationale zany équipe nationale de Madagascar. Haiko atsika mahantsa fa ny ekipa rehetrarehetra africain dia mandray vola isan'ny taona avy amin'ny FIFA. Resaka vola raha ohatra le joueur ao a Madagascar le joueur locaux reo raha miteneninareo fotsiny aloha match hoe raha ohatra hoe maresy ny match anankiray zany ameko 10 millions na hoe ameko 9 millions na hoe ameko 7 millions fa teneko anao to dia misakra tsirairay daholo le joueur malagasy zao. Haiko tsara ny fijalian'ny baolina malagasy, haiko tsara ny fijalian'ireo joueur malagasy reo. Tsy zavatra azo reo amin'ny resaka baolina fa juste hoe manao en four zala. Satria haiko tsara ny vola miditra amin'ny fédération tsirairay amen'ny FIFA. Ahoana ny afrikanina sasany mavita dia tsika ve dia tsy mavita an'izany. Tsy ahivona fa isan'ireo nantsona saingina metraka fepetra maro i Abel Anissé izay nolaviny teo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Na ny mandroso na miverina zao tsy mandray anjara izy, tsy handray anjara izy. Izy mihitsy ny teny hoe mbola tsy hanao izao fa ny ekipa no zany ataony hoe priorité aminazy amin'izao fotoana zao satria manao ny araka ny voalazany koa zany manao ny Europa League izy fa donc ny ekipa zany priorité izy fa sy ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana. Ohatran'izao zany le toerana hipetrahana ohatra hoe mba mila mipetraka amin'ny hôtely zany ny mpilalao rehefa tonga eto mikasika ny ara-tsakafo mila ohatran'izao zany le sakafo tokony hoan'ny mpilalao avy eo koa zany ny taky mikasika ny prime ohatran'izao zany mila hoe prime de joueur ohatran'izao zany mba tokony mbe mahazo prime le mpilalao rehefa hoe hanao match ka zay zavatra zay araka ny voalazako teo voalalatsy an-tanany tsy atolo-jaza ka ny hôtely azo jerena ihany kanefa ny fantatsika fa sisy mpanampy ny fédération malagasy ny baolina kitra izy rery io fa raha ohatra misy moyen dia atao fa mikasika le prime sy manana moyen akory ny fédération malagasy ny baolina kitra andeha anome prime ny mpilalao resaka match. Tsy ahivona fa Barret amin'ny endriny roa samihafa no entina miatrika andry Sao Tomé. Mpilalao Pila Ravinay hatrany amin'ny 700 no andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao mandroso raha tokosaka mpilalao avy eto an-toerana ny antsasany amin'ny fionana miverina izay atao eto Madagasikara. Maresaka iraisampirenena kosa indray dia any Syrie. Moské iray indray no tratry ny daroka bomba omaly. Olona 270 no maty, anjatony kosa ireo naratra mafy. Fanadinina amin'ny sariny France 24. Alina anaty ravina indray no mitranga tany avaratra Syria omaly. Moské iray any an-toerana novoan'ny daroka bomba amerikanina. Teo am-pivavahana raha ny fantatra ny tranga izay daroka bomba izay. Hatreto mbola mitoy ny fikarohana ireo izay tsy mbola hita boboka. Tsy misy azo raisina intsony ilay moské fa potika tanteraka. Tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Alginé eo anelanelan'ny Alep sy Idlib no nitrangany ity asa fampirorona ity. Daroka bomba izay tsy mbola fantatra mazava hoe avy aiza marina eo mantsy ireo fiaramanidina avy any Damas, Moscou, Ankara ary ny avy any États-Unis. Nanamafy Washington fa nandefa daroka bomba tany saingy tsy nikendry an'ity moské ity. Raha ny antontanisa nivoaka tao anatin'ny alina iray, olona 270 no maty, anjatony kosa ireo naratra mafy.
alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Maro ireo masovovahiny no menomenina amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fizarana fanomezana ireo trabona. Tsy maintsy omena ny BNGRC avokoa ireo fanampina dia avy eo anaovan'ny mpitondra fampelezan-kevitra anatsarana endrika eny Masombahoaka. Tompon'andraikitra maro tamin'ny trangabe fandriana varatra ny tokony andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra araky ny fanambarana izay nataon'ny CNIDH androany ary farany moa dia diso safidy tanteraka ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny Air Madagasikara eo amin'ny fitadiavana ny mpiara-miombonantoka stratéjika. Dia izay ny mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be.